Fiompiana zakany tsara ny fiompiana akoho gasy na eo amin'ny lafiny teknika izany na eo amin'ny enti-manana. Dimy ireo filana fototra tokony hajaina raha tiana ny hahatonga ny fiompiana ny akoho gasy ho fiarikarena. Voalohany amin'izany ny sakafo. Fomba ny akoho ny mitsindroka noho izany atao voamadinika ny sakafony. Ohatra hoe ny katsaka, ny vary akotra na ny fotsim-bary, ny soja na koa ny voanjo. Tsara kokoa raha alona aloha ireo voamadinika ireo vao afafy menany akoho. Miantoka vitamina ho an'ny akoho ihany koa ny zava-maitso, indrindra amin'ny fotoana maintany. Isan'izany izao ny ravina voaroy, ny ravina sy ny taonanana. Ilain'ny akoho ihany koa ny mitsengika mangahazo, vomanga, ny ovy ary ny betiravy. Ary mahasoa azy ireny ny mihinana vatan'akondro voatetika. Ankoatr'izay dia mitondra otrikaina ny bibikely. Mampiavaka ny akoho gasy rahateo ny faharisiany mie mba hitadiavany bibikely atao sakafo. Mba ahatomombana izany ary dia azo atao ny ahamaron'ny bibikely azony hanina. Isan'izany ny fakofako sy ny poti-zavamaniry mialoha. Eo ihany koa ny zezika samihafa izay ampy hamandoana toy ny tombon-jezikisoa, ny tombon-jezikomby ary ny zezika komposta. Isan'ny mampirindra ny fitombon'ny akoho ny rano, ka tsara raha asiana rano vaovao sy madio tsy tapaka ao amin'ny toerana fiompiana ny akoho gasy. Mikasika ny tontolo iainan'ny akoho gasy dia tsy tsara raha toerana teritery sy mihidy no iompiana azy ireny. Ilainy ny toerana misy alokaloka sy azo ipetrahana. Ary amin'ny maha-fianakaviam-ben'ny vorona ny akoho dia mila toerana ahafahana miteriterina ny akoho gasy mba hialany sasatra amin'ny atoandro ary atoriany amin'ny alina. Aretina mateti-pahazo ny akoho gasy ny barika sy ny pesta, ka mba hiarovana azy amin'izany dia ilaina ny manao vaksiny ny akoho gasy in-3 isan-taona amin'ny avicole sy ny pestavia. Manelingelina ny fitombon'ny akoho gasy ihany koa ny kankana, ka ilaina ny manao vaksiny azy ireny in-3 isan-taona amin'ny piperal na levalap. Araka ny hitantsika moa zany dia ny anisan'ny tsy mampahomby ary fahavalony ny fiompiana akoho gasy izay tsy mahatonga azy ho tena fiarekarena ny fisindreo aretina mandrepaka. Aretina anankiroa mitovitovy soratra no fahitantsika matetika, dia ny pesta ary ny barika. Ireo dia matetika mitovy ny fitrangana. Mora ny misoroka amin'izany. Aretina mora soroina satria vaksiny vita eto an-toerana ary vaksiny mora dia mora ny vidiny izay tsy andrasana dokotera veterinera na olona nianatra nandritra ny taona maro momba ny fiompiana ny manatanteraka azy. Dia vaksiny anankiray, izy ity marihana fa tsy fanafody fa vaksiny fisorohana. Avicole ny anarany ilay fisorohana ny barika akoho. Ary misy vovoka fanafody anankiray, vovoka kely izay amin'ny tavoahangy kely atao hoe pestavia. Izy ireo miaraka atsindrontsika amin'ny akoho, ndray amin'ny ilany havia, ndray amin'ny ilany havanana, izay marihana fa ho ataontsika atsosokototra avokoa. Ity vovoka ity rehefa tonga antsika dia mitondra tavoahangy anankiray izay audisté filaza azy na le rano efa voadio voatokana atambatra amin'ny vaksiny. Dia tsy sokafana ny tavoahangy fa raisitsika amin'ny fanjaitra tahaka an'izao zany izy ity dia atsofokitsika ato anatiny, akana n'ilay rano. Rehefa azotsika ilay rano, rehefa azo ilay rano dia atsofoka ato anatiny ity vovoka ity, dia trohana indray dia averina ato. Tahak'izay zany ny fomba akantsika azy. Avy eo azotsika ny atao hoe vaksiny. Ho avy amin'izay tsika rehefa avy eo andeha anindrona. Ny fitaovana ampiasaintsika koa dia izao mba tsy hifangaro. Ezahana tsy tokony hifangaro mihitsy satria lasa manimba n'ilay vaksinitsika. Mandra-pavita ny vaksinitsika tsy famadika mihitsy ireo zavatra ireo fa ho azontsika foana hoe ty amin'ny ilany, ty amin'ny ilany. Raha ohatra efa misy soratra aretina ny akoho antsika na ny eo an-tanàna dia tsy tsara ary tsy tokony hanao vaksiny intsontsika satria otrikaretina ny avy amin'izy ireto voamay mampitombo ny otrikaretina ao anatin'ny akoho antsika. Ka raha manindrona antsika ny hariva dia ny maraina dia mety ho faty ny akoho raha ohatra efa misy soratra aretina ao. Tsy ny fifanomezantsiny hoe efa nataonao ny tsindrona barika
nefa mbola io manjonitra sy mangery maintso ihany ny akohanao a dia aleo sady ataony pesta natao mibarika averina isaky ny efa-bolana ary isaky ny enim-bolana raha tara indrindra izy roa reto dia azo antoka amin'ny fiompiana akoho atsika atsofoka tsika dia trohatsika arak'izay trohantsika tonga arak'izay fatra ilaina dia raha araky ny hitanao amin'ny sary zao dia eo amin'ny mariky ny 10 na 10 zany zao ny abetsana dia ajanontsika eo iny zany zao lay io lay ataontsika hoe avicole na barika ny fanefitra mipesta dia sotontsika tsy maninona ataontsika any amin'ny folo ihany koa izy dia tsy mifidy fa rehefa feno ray volana miakatra izy dia tokony ataontsika vaccin foana azonina ny elany atambatra ny elany zao dia atambatra ny fehany eo mpanindrona dia vao vita eo ny anankiray dia avadika zay indray araky hitantsika zany zao dia ity le vaccine ho an'ny avicole na le barika ity ny vaccine ho an'ny pesta nanaovantsika azy io nahitana hoe tafiditra izy dia rehefa atsingana dia io mivonto rano kely ao anatiny ataoko hita tsara ataoko io izany rehefa tafiditra ao amin'ny fototra fahita amin'ny toerana fiompiana ihany koa ny bibikely toy ny parasy ny tsingoatra noho izany dia tokony diovina matetika ny tranon'akoho eo ihany koa ny tokony handokoana ny tranon'akoho amin'ny sokay indroa na intelo isan-taona indrindra amin'ny zoronjoro-trano mba ho tena fiharikariana tokoa ny fiompiana akoho gasy dia ilaina ny fahaizana mifehy fotoana ahafahana mampitombo haingana anisan'ny akoho izany hoe tsy avela hitaiza lavana ireny akoho fa sarahana amin'ireny alohan'ny fotoana ny zanak'akoho mba ahafahana manaraka akaiky ny akoho tsirairay dia tsara ny mampiasa takelaka firaiketana tombony amin'ny fampiasana ity takelaka fireketana ity ny fitadidiana ny karazana akoho ompiana sy ny fiavian'ilay akoho eo ihany koa ny fampatsiahivana ny tokony atao amin'ireo akoho toy ny hoe vaksiny ary ny farany dia misarika ny mpiompy andray fanapahan-kevitra ny fisian'ny takelaka firaketana ohatra hoe ny fanapahan-kevitra anitatra ny fiompiana akoho gasy na ihany koa ny fanapahan-kevitra anova ny karazana akoho ompiana tsara raha samy manana pejy tsirairay ny akoho